dia mbola falatrany miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana foy izay andraisantsika ny tenin'Andriamanitra izao. Vavaka isika Jehovah Andriamanitra ray, misaotra anao hatrany izay satria tombonandro mpahavelomana izay omena anay dia andrenesanay mandrakariva ny hafatra ao. Ary ianao Andriamanitra tsy mba manameloka na metraketraka fa Andriamanitra manamboatra, manaisotra anay ao anatin'ny aizina mba tonga anay ahita ny fahazavanao mahagaga isam-patan'olona dia aoka ny fanahinao masina no hiasa tao tonga olo-pirenena vanina satria raha ny olon-drehetra no manaiky ny sitraponao tompo dia misy fiovana tanteraka ty Madagasikara ty mangatahany aminao dia hatramin'ny lehibe indrindra isam-patan'olona tsy midrafitra fotsiny voaka ho tonga ho amin'ny fiovana tanteraka dia mitenenandra Jehovah fa mihaino mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miaraba antsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Fampahirezana moa no resantsika eto. Rehefa ny olona anankiray no mandeha mivoana tsy mifanaraka amin'ny soratra masina, tsy maintsy zavatra tsy mivokany eo amin'ny fiainany. Rehefa ny olona anankiray ny tapa-kevitra hiaina amin'Andriamanitra, hanapa-kevitra hiaraka amin'Andriamanitra, dia tsy maintsy vokatra tsara no miatra amin'ny fiainany. Tenin'Andriamanitra anankiray ao amin'ny Josoa tamin'izany vanim-potoana izany, tsy mbola nisy ny mpanjaka araka ny resantsika hoe sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny anana ny zanak'Israely na firenena anankiray mba hanana mpanjaka asafidipolony olombelona, kanefa misintona lesontsika hoe tamin'ny zanak'Israely mbola nanaiky ny fandaminana no napetraka-Andriamanitra dia tsy maintsy misy mpitarika foana, ary io mpitarika io tsy midika hoe mpanjaka fa na ny mpitarika voatendry tamin'izany ara dia nanaiky an'i Jehovah ho mpanjaka izy, araka ny tenin'i Jesosy rehefa nanontaniany Pilato, no ve mpanjaka ianao? Voalaza no ozy Jesosy, mpanjaka. Dia ty amin'ny Josoa toko voalohany, maty Mosesy izay namoaka ny zanak'Israely avy eo amin'ny tany Egypta mba hitondra azo amin'ny tany Kanana, ary izay ilay lalana solitan'Andriamanitra afaka tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely, tsy niherin'ny zanak'Israely fa niherin'Andriamanitra manokana. Fa nisy mpitarika nefa nametrahan'Andriamanitra ndraikitra nameny toromarika rehetra mba raha ny zanak'Israely tonga azy ho todisona tsara any amin'ilay tany nampanantenainy. Ary izay koa miady izay hatrehan'ny firenena amin'izao vanim-potoana izao dia ho afaka amin'ny fanadevozana, ary ny zava-dehibe izy moa tsy miady amin'izany, ho afaka eo amin'ny fanadevozan'ny firenena-dehibe ary ihany ny fahaleovan-tenany manokana. Izay nge ny zanak'Israely ny firenena-dehibe izay nambabo azy tamin'izany vanim-potoana izany dia ny Egypte, fa tena mpandehanana nefa nisy ny fifandimbiasa mpahefana tsy vitan'i Mosesy samindrery, ny fitantanana ny zanak'Israely ho tody any amin'ny tany Kanana. Fa rehefa tonga ny vanim-potoana anankiray voatendrin'Andriamanitra, maty Mosesy. Andriamanitra no nametraka mpanjaka ozy, Andriamanitra manaisotra mpanjaka, tsy misy fahefana tafapetraka afa-tsy izay fahefana voatendrin'Andriamanitra. Ary le fahefana nisy tamin'izany vanim-potoana izany tena avy amin'Andriamanitra mihitsy, saingy araka ny resantsika hoe tsy mpanjaka Mosesy fa nanaiky an'i Jehovah ho mpanjaka izy. Ary raha ny tantaran'izay fotsiny, tsy hoe mananao marina ianao dia haharitra mandrak'izay eo, fa Andriamanitra no mahafantatra hoe hatreto ka hatreto dia misy mpandimby anao ihany. Ary ny olona nandimby amin'ny Mosesy tsy ny vahoaka no nifidy, Jehovah no nametraka. Fa mifanohitra amin'izay amin'izao vanim-potoana izao, tsy Jehovah no mametraka fa ny olona no mametraka, dia ekeny Jehovah zay. Fa raha Jehovah no mametraka fiadanana, fahasambarana, ary io napitany tamin'ny mpitantana tamin'izany vanim-potoana izany tamin'ny Josoa toko voalohany. Dia raha isika ny afatrafatra
efa maty mosesy ny salasala josoa satria asa tsy mbola fanaony kanefa izy ny voateritrin'andriamanitra andimby any mosesy josoa toko voalohany andiny voalohany sy faharoa ary rehefa maty mosesy mpanompony jehovah zy de jehovah tamin'ny josoa zanakinao no mpanompo mosesy efa maty mosesy mpanompoko mitsangana mitady ty jordany ty anao sy reo olona rehetra reo ho any amin'ny tany zay omeko azy de ny zanak'israely zay mibaika efa maty mosesy de mitsangana ianao ry josoa matetika ge ohatrany mampime am'izao vanimpotoana zao ny zavatra mitrangy sitrapon'ny olona mametraka mpanjaka de mitony tena ho josoa mitony tena ho david mitony tena ho mosesy ny mpitarika ray efa sitrapon'ny olona andriamanitra rehefa mametraka lamina de tena nitanjona kendreny isehoany ny voninahiny fa ny olona ndraindray no mivadika ato teo kanefa ny olona am'izao vanimpotoana zao manerina an'ity zao tontolo zao ty miezaka mametraka lamina arak'izay itiavany azy mba hitady vaolana hitady fitsarana hitady fiadanana hitady fiainana mihatsara tsy zay ny zavatra mitranga manerina an'izao tontolo zao satria nahoana sitrapon'ny olona kanefa misy lalana fahana mivoaka na de sitrapon'ny olona raha manaiky hitodika amin'andriamanitra le olona de misy ihany voninahitr'andriamanitra da mila miainy ny feoana rehefa voatendry josoa de nisy afatrafatra napetraky jehovah satria iainga izy a mila fitahina mila fanambinana mila hery sy tanjaka eo amin'ny asa zay tanterahany de manoro lalana azy andriamanitra josoa toko voalohany andininy fa fito ka hatramin'ny andininy fa sivy mba maniry isika mba ho takan'izany ny tsodrano apetrak'andriamanitra mpitarika rehetra mety ho tanteraka zany raha manaiky milefitra tanteraka eo ambany sitrapon'andriamanitra mpitarika rehefa tsy manaiky milefitra izy ka manaraka le toetra n'andriamanitra tena sarako ireo olona miteny an'ty tsisy vahaolana na iezaka takan'nenina ary fa vao mainka miaratsy zao fiainana zao fa nyvanimpotoana anaikeny mpitarika ilefitra eo ambanin'ny sitrapon'andriamanitra a andriamanitra miditra ntsehatra miaro azy ary nataony jehovah zany tamin'ny josoa ny andiny fa fito ka hatramin'ny fa sivy sika ko mahereza sy matanjaha tsara ianareo a hitandremanao anao araky ny lalàna rehetra zay nanodidiny mosesy mpanompoko anao asa miala aminy nao amin'ny akavananao zy nao amin'ny akavia mba hambinina ianao am'izay rehetra leanao aoka tsy ala mivavanao ty bokyny lalàny ty fa saintsainandro manalina hitandremanao anao arak'izay rehetra voasoratra eo ary am'izany de alavorary ny lalanao ianao sady ambinina tsy efa nandidy anao ava mahereza sy matanjaha aza matahotra na mivadi-po mombanao jehovah andriamanitra ao am'izay rehetra leanao toko ngezabe ange zany aza miala aminy amin'ny bokyny lalàna nao amin'ny havana nao amin'ny avia mba hambinina ianao mba halavorary ny lalanao rehetra ino moa zavatra izy itsika ny halavorary ny lalatsika zay ny tanjona kendrena ary mbola azo atao zany fa mila fileverana mba hanaiky ny fitarihan'andriamanitra eo amin'ny asa zay tanterahana rehetra fa tsy mitombona mihitsy hoe ianao tady ho ambinina kanefa ianao tsy hanaiky ny sitrapon'andriamanitra zavatra kely fotsiny ange no ankatan'andriamanitra fa sarotra tanterahany ny ampilefitra ny ampo mba hahatonga anao anana famindram-po fa tsy mino an'izany ange zao tontolo zao e mamindra fo ianao ve de izy fiadanana zay mahatonga ny olona tsy manaiky an'izany aka ianao namely ako ao nantsosiko satria tsy matoky an'le andriamanitra ny teny hoe aoka ianareo mpamindra fo tahaka andrainareo zay mpamindra fo misy fahasoavana ao anatin'izany ary zay ny tena olo mbo tendrin'andriamanitra manana zay toetra zay ambinina sy lavorary am'izay alehany rehetra ary de tonga ny josoa tany am'le tany kanana ny zanak'israely nahazo fahaleovan-tena tanteraka afaka teo ambany vahoa ny fireneny dehibe ary io ohatra nasehon'i Jesosy Kristy io
raha nanontaniany Pilato izy, mpanjaka ve anao? Voalazanao sy fa mpanjaka, ary zao no naterahako. De ny anambarany marina, ary zay rehetra manao marina ozy no mihaino ny fioko, de nametraka fanontaniany Pilato, inona rany marina? De mijeritsika, satria tamin'ny fampaherezana farany hoe inona ny tiany Jesosy ampitaina ao anatin'izay le dinidinika ny fanaovana tamin'ny Pilato zay, fa Pilato mihitsy no nametraka fanontaniana hoe inona rany marina? De napetraka tamintsika le izy hoe inona ny marina? De asana firy amintsika ny mpananao devoir, inona le marina eritreretintsika? Fa ny marina nge zay nambaran'i Jesosy de hita ao anatiny eo jaonina toko 7 io ihany, jaonina toko 7 manomboka ohatra amin'ny 5:telopolo ka hatrany amin'ny 5:70, de raisika re amin'ny 5:telopolo Pilato taminy, inona ny marina? Rehefa nanontany zany izy ozy de nivoaka nakeo amin'ny jiosy indray ka nanao taminy hoe tsy hitako zay elona ozy na de kely akory azy. Pilato zay nilisa fa mba tonga saina ihany izy ny miteny naloka ny vavan'i Jesosy, zao no naterahako de ny anambarany marina, zay rehetra fa marina no miaino mihaino ny feoko ozy. Gahaka Pilato, inona ny marina? De mitoy ny tantara, tonga teo anatrehan'ny jiosy, raha vao miresaka hoe jiosy, tonga teo anatrehan'ny mpivavaka, tonga teo anatrehan'izay milaza ny tena no manana ny Jehovah ho Andriamaniny, tonga teo anatrehan'le raha am'izao vanim-potoana zao, tonga teo anatrehan'le tena kristianina na inona fiangonana misy azy, mivatanany zany rehetrarehetra zany. Ary Pilato miteny io gentilesy izy, ary tsy vitany hoe tena le jiosy fotsiny nanatrika teo daholo keo ange na ny gentilesy ary ny olona tsy mino an'Andriamanitra na rehan'io, ary ny zavatra mahamenatra de zao le jiosy a tsarainy gentilesy eo amin'ny tribunaly, de le olona everina fa gentilesy eo amin'ny tribunaly no miteny tsy hitako zay elony, tsy hitako zay elony, na de kely akory azy tsy hitako zay elony. Jesosy nefa io le mpanjaka, ndikan'ny mpanjaka ozy tsika, manana firenena eo ambany fahefany, manana ny mpanompony eo ambany fahefany, manana miaramilana eo ambany fahefany. Fa eto moa de mbola ho hitatsika mitoy zavatra mitranga, fa misy fanaonareo ozy amin'ny Pasika, rehefa tonga ny Pasika, fanaony jiosy zany, handefasako anankiray ho anareo, ko tianareo va raha alefako anareo ny mpanjaka ny jiosy. Fanaonareo ozy ary tena ara-tsoratra masina zay le hoe ohatran'ny karazana grâce présidentielle. Misy fanaonareo amin'ny Pasika satria inona ny dikan'ny Pasika? Io ny vanim-potoana nanafahana ny zanak'Israely ho afaka teo ambanin'ny vahoan'ny firenendehibe, teo ambanin'ny fahefan'ny Egyptianina. Zay le zava-miafy ny Pasika io ary mbola lava de lava ho antsika zay manaraka ny fampaherezana teto nandritra ny vanim-potoana ny Covid manana tombony, satria nahafantatra ny zava-miafy na mahakasika ny Pasika. Fa iny Covid iny matoa tonga nanerina n'ity zao tontolo zao ty Andriamanitra ny teny hoe tena tsy izy ny Pasika tandremana ny kristianina. Da tsy fantatra hoe tafapakany amin'ny olona ve? Fa ririndasa tsitsaroana de apetraka amin'ray le tenin'Andriamanitra, de zay fomba fanao ihany no atao, ary zay ny zavatra hita am'izao vanim-potoana zao, tsy malensika an'izan'izy. Fa rehefa tena jerevana ny soratra masina de Pasika tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, kanefa fanafahana. Ary zay no natonga ny jiosy tamin'izany vanim-potoana zany hoe rehefa tonga ny Pasika de araky ny fanaony de misy olona zay tena mahazo grasy, afahana alefa maimaim-pona ho afaka na amin'ny zavatra nanenjehana azy ary efa amin'Andriamanitra zany, satria ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany afaka tsy no famarinana no famindram-pon'Andriamanitra. Zay no tena hoe Pasika, 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 Pasika. Zay no tena hoe Pasika, 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 Pasika. Zay no tena hoe Pasika, 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 Pasika. Zay no tena hoe Pasika, 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 Pasika. Zay no tena hoe Pasika, 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 Pasika. Zay no tena hoe Pasika, 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 Pasika. Zay no tena hoe Pasika, 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 Pasika. Zay no tena hoe Pasika, 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 Pasika. Zay no tena hoe Pasika, 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 Pasika. Zay no tena hoe Pasika, 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 Pasika. Zay no tena hoe Pasika, 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 Pasika. Zay no tena hoe Pasika, 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 Pasika. Zay no tena hoe Pasika, 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 Pasika. Zay no tena hoe Pasika,
ry araka mifanaonareo izy tsy hitako zay elony a fa araka mifanaonareo amin'ny pasika andefasako anankiray ho anareo ko tianareo va ozy raha alefako anareo mpanjaka ny jiosy tsy am'jantelesy izy no miteny an'izany ampivavaka kristianina daholo tsika de mipaka amitsika zany da matotonga zany teny zany de zao tsy hitako zay eloko jesosy ozy plato fa tianareo ve raha alefako jesosy ho afaka fanontaniana mipetraka amin'ny kristianina inany valiny ary reo miantso indraika nanao hoe tsy le io ozy fa barabasy kanefa jiolahy barabasy otra mahavariana ary zay le marina tiany jesosy amary zao ny antony naterahako izy de ny anambarany marina inona ny marina jereo tsara ange le safidin'ny olona le tsy le safidiny jantilisa fa le safidiny kristianina raha jesosy no alefa raha ataoko hoe izy zany no alefa izy no afaka madidio tam'zany vanimpotoany zany dinona ny zavatra nataony jesosy na votso ny daholo zay manana trosa rehetrarehetra na mindra vo tsy mety amin'ny kristianina le izy tsy mety aloana ihany barabasy nefa fafantatry ny kristianina fa io barabasy io jiolahy manao filazantsara hafa azy sady mpanendaka mpamon'olona mpamakitrano ary tena mampikaikikaiky amin'ny vahoaka rehetra ary ny eloka ny sazy miandry amin'ny barabasy de fahafatesana kanefa manontaniana ny kristianina le tena marina tsy tia ny kristianina ho alefa satria nahoana tsy mifanaraka amin'ny sitrapony ny zavatra takiny jesosy kristy kristianina anarany fotsiny fa leony ihany barabasy satria nahoana le fomba fiadiny barabasy de fomba fiadiny zao tontolo zao mangalatra mamon'olona mampitahotra mandrahona tsy siny ny fandripahalemana ary raha barabasy no avotsitra eo tsy misy fandripahalemana fa korotana mandrakariva asa raha mba azontsika zay tenin' jesosy zay ny antony naterahako de ny anambarany marina mba hatonga sainan'le olona hoe manahoana ary tsika zanak'olombelona rehetra rehefa tena petraka angeny safidy e tena aoka ianareo tanteraka taka ny fahatanterahany ray zay any an-danitra aoka ianareo mpamindra fo taka ny fahatanterahany ray nareo mpamindra fo tena mamindra fo marina ave vo tsy mamindra fo ianao de inona ohatra mibaiky ny barabasy no mandeha eo fonga fiadiny zao tontolo zao ary de ho hitatsika moa to zavatra mitranga eo anatrany satria mbola jerevatsika ihany keo hoe tena naninony jesosy ny tsy natsony miaramilany ary miaramilany jesosy inge afaka mandringana ny miaramilany zao tontolo zao hoe fa no ninona ny famondram-pony ary manahoana ny toetra n'ireo miaramilan'ireo tsy mitovy amin'ny toetra ny miaramila ny zay eritreretin'ny olona tsy mitovy am'izany io le teneniny hoe mpanompoko raha mba teto fa raha avy am'izao tontolo zao nyfanjakako izy fanjakako tsy avy am'izao tontolo zao fa raha mba avy am'izao tontolo zao ary misy nuance misy dikany zay teny jesosy hoe tsy tia zao tontolo zao ty ny fanjakako fa ozy hoe raha tsy avy am'izao tontolo zao zany hoe le zavatra mipohitra avy am'ty zao tontolo zao ty tsy mitovy am'le zavatra avy eo amin'ny fanjakako zany fa raha avy am'izao tontolo zao raha mitovy toetra am'izao tontolo zao ny fanjakako izy de miady ny mpanompoko de tsy navelany ho voatolotra tsy maty de tsy tanteraka le marina tsy tanteraka mandriamanitra be famondram-po any jesosy kristy ary eo no tena mamperitreritra isafidy le zanak'olombelona ny ho afaka isafidy ny anana fiainana tsara fa rehefa tena jereva tsy misafidy an' jesosy andray fanapa-kevitra mba jesosy no anapaka azy mba tonga fahafahana tanteraka
fa nareo ny safidy amin'ny barabasy de ino anyvokany tsy misy fandriampahalemana mihitsy ady saritaka tsy maintsy zay foana vaovao re atsika de aza taitra na mitoejavatra mitranga satria safidim-potsika ary safidim-pony zao tontolo zao mihitsy ny tsy manaiky an'andriamanitra fa manaja an'andriamanitra amin'olona ny fony kosa lavitra azy areo no etsika mandeha ny tena hoe raha veriny indray mandeha mifanontaniana napetraka plato tsy antolisa nge mahanenatra zany mametraka fanontaniana ampivavaka e izany tena roa alefa jesosy lay lazaina rova-mpanjaka sa barabasy zany hoe mifaratapo le ary nitanjona kendren'ny plato zany mba be deabe ihany angeny ny olona migadry be deabe ihany mba azo hoe tena azo ny olona zany rehefa manome grâce présidentielle de mba jerevana ihany hoe izy amindreo olona migadry reo no manana toetra mendrika tokony afahana fa tsy zay no nataon'ny plato tena fatritran'olona mihitsy ary nitanjona kendren'ny plato tsy hoe te hanafaka amin'ny barabasy izy fa hoe mba ho tonga saina le mpivavaka hoe raha vao barabasina le feo de tonga de varahotsana le mpivavaka aza le feo fa anaona ihany jesosy fa gaga plato zay le marina fa na de mampitondra faisana mvoaka azy de nalona ny safidy amin'ny barabasy ary zay ny fiainany zanak'olombelona rehetra eo tsika mila mandray fanapahan-kevitra mandrakariva isam-batan'olona tsy raharay avy petrao foana ny fanontaniana manoloana ny safidy iza ny tetsika ho afaka fa zay afaka ao de ho hitatsika fa etraika amin'ny fiainantsika isam-batan'olona etraika amin'ny fiainan'ny vahoaka amin'ny fiainam-pianakaviana amin'ny fiainan'ny faritra amin'ny fiainan'ny firenena mihitsy ny safidy zay raisitsika kanefa nitady an'izany olona matahotra an'andriamanitra zany sarotra reo olona satria zay mijoro eo toko milaza fa tena kristianina daholo milaza fa tena mivavaka daholo fa ny voany nozona matarina ny azo manaona le vo ny vony famindram-po eo ihany mahafantaranao ny tena mpanompon'andriamanitra tahaka ny josoa sa matahotra iza vela hiala amin'ny masonao ty boky ny lalantenao amin'ny akavanana nao amin'ny akavia zay nanodiny mosisy ianao amin'izany de ambininy ianao ozy izy fiadana malalaka amin'ny lalana no tonga amin'ny fivoarana amin'ny fahatsarana tanteraka tsy misy efa tsy mifiondraina anatin'ny soratra masina toko sy mihina fa mifanamasin'andriamanitra de nampitsika mandrakariva mba hatakatra zay teny jesosy ampitaina favakisika sotranao jehovandriamanitra reny amin'ny teny mandray zay tonga aminay teny feny fitiavana teny tena mampiseho ny tsy ambaratelo mba hanananay fiainana tsara miaraka aminao miangatahana aminao jehovandriamanitra ray de zay rehetra tompony andraikitra tokony hanome ohatra mba hanahaka ny toetran'i jesosy kristy de matoko sy mihiny fa raha zay no zavatra mitranga ryngatahana mba ho tanterana nao de miratsy ary zao fiainana zao izy fivoarany ty madagasikara ty sotra indrindra ray amin'ny anaranao jesosy amen velomantsika amin'ny anaran'i jesosy manao na fahasoavana sy ny fitanany tompo ho amintsika mandrakariva